fikambanana miara-mandroso ny tanjona eto Soavina Tsimondrano. Dia amin'izao vanim-potoanan'ny fety izao dia ohatran'ny mahazatra mikarakara izahay an'ireo mpikambana marobe amin'ny fanomezana ho an'zareo ireo amin'ny resaka vatsy sy karazana fanampiana zany amin'ny mahavahoaka sahirana ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana miara-mandroso ny tanjona. Eto izay dia manararoatra manao fiseurana be da be ny mpikambana ny mpanohana rehetra hatramin'izay nandritran'izay roa taona izay, satria marihana fa feno roa taona tanteraka izao ny fikambanana efa marobe ny asa izay efa vita teto anatrehan'ny commune Soavina Tsimondrano amin'ny sehatry ny sosialim-bahoaka izany. Dia vina amin'ny 2018 2024 avy io dia vinanay mba hanatanteraka fotodrafitrasa eto amin'ny tanànan'ny commune ihany koa izahay amin'ny anaran'ireo mpiara-miasa sy mpanohana anay hatramin'izay ary manentana ihany koa izay mbola vonona hanohana ny fikambanana amin'izao manaraka izao. Dia zavatra ankoatran'izay koa, ankoatran'ny hoe fizarana sakafo sy karazana PPN zany ho zaraina zareo amin'izao, satria izay zao no tena manahirana ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Dia eo ihany koa no omena karazana marim-pakasitrahana zareo, satria misy atao anatin'ny fikambanana zany mba hoe tsara fitondran-tena, mendrika ary nazoto indrindrandrindra tamin'ny asa sy ny fivoriana rehetra izay natao hatramin'izay dia hita fa rariny sinitsiny loatra raha ohatra ka mba omena izay marim-pakasitrahana zareo. Dia antsika androany ity moa zany dia ankoatran'ny hoe filoha mpitantanan'ny fikambanana dia eo ambany fiahiny ny député Tsimondrano Ramatoa Raharomanarivo Voangy sy ny ben'ny tanàna Soavina Tsimondrano Rakotarsori Gobera ny hetsika rehetra izay atao androany sy ny tenako izany no filoha mpitantana ny fikambanana. Amin'ny ankapobeny dia miezaka izahay manao asa tsaratsara kokoa hatrany ho an'ny vahoaka, satria izay no asa efa nanoloranay tena zany ao amin'ity fikambanana ity. Dia misaotra betsaka anareo raha soa manao fety sambatra daholo tokoka raha soa ny vahoaka malagasy rehetra. Fivoaran'ny faritaina mpikambana dia ny anay moa zany tsy dia tena hoe misy hoe asa be isan'andro isan'andro omenany zareo, fa na izany aty izany kosa nefa izay isaky ny hoe vanim-potoana ny fety zany, ohatra hoe 20 marsa ny 20 jona. Dia ary izahay koa dia miezaka mampianatra amin'ny zareo zany hoe mitady miofana ary ihany koa mitrandraka asa fa tsy hoe metehatra fotsiny amin'ny fikambanana, satria ny fikambanana dia mpanampy sy mpanohorevitra fotsiny amin'ny ankapobeny fa ianao tanteraka ny tena tompon'ny fiainanao.